Mbola iresaka baolina kitra ihany tsika ho an'ny ligina Analamanga kosa indray ho fantatra amin'ny fahasivy ny volana Desambra izao izay fotoana anatanterahana ny fifidianana izay ho filohan'ny ligina Analamanga fa mialohan'izany rehetra izany dia efa vita avokoa ny fifidianana ho an'ireo section ary nanambara moa ireo section enina volany fa dia anohana ny filohan'ny ligina Analamanga Aperinasa izy ireo. Ny 7 Desambra ho avy zao no fantatra fa fotoana natanterahana ny fifidianana izay hipitatana ny ligy paritra manerana ny nosy eo amin'ny taranja baolina kitra. Ho an'ny ligina Analamanga manokana dia efa saiky fantatra avokoa ireo mpitatana ny section izay hifidy izany mpitatana ny ligy izany. Efa fantatra nomboka ny voalohan'ny volana Novambra lasa teo tokoa mantsy ireo mpitatana ny section Antananarivo Renivohitra, Atsimondrano, Anjozorybe, Andramasina, Manjakandriana ary Ambohidratrimo. Alatsinainy lasa teo moa ny fepitoana farany afahana mametraka ny atotan-taratasy ho an'ireo kandida vonona ilatsaka amin'izany toerana izany. Fantatrary fa kandida roa ny faninana dia Rakotoary manana Entsona Itota sy Andriamosa Avitra. Eo ampiandrasana izany fepito-pifidianana izany ary dia nampiantso mpanao gazety ka nanao fanambangana goavana ny filohan'ireo section enina efa lany ny alakamisy maraina teo tetsy amin'ny Carleton Nanosy. Tamin'izany no nampiresan'izy ireo feo amin'ny mbola fanomezan'ny fitokisana ny filoha Aperinasa Rakotoary manana sy ny ekipany. Fanambarana miezinezina tamin'ny alalan'ny filohan'ny section Ambohidratrimo Janot Randriana Ivoarivony izay mpitondra tenin'ny ireto section ireto moa no nanaovan'izy ireo an'izany fanohanana tsy misy fepetra any Tota izany amin'ny fifidianana io. Tamin'ity fotoan'ity ihany koa no nanolorana ireo komity mpanatanteraka eo anivon'ny Alpha. Nanambara moa ity filohan'ny ligy ity fa tafiditra ao anatin'ny tesikasany ao anatin'ny efa taona manaraka raha tokalany eo ny tenany ny ammevahana sy ampitombo ny fahamatorana amin'ny fifaninanana eo anivon'ireo section isatsokajiny ireo. Ny anohy ny zavabita sy anatsara ireo nahitana lesoka no hatao amin'izany ho iatrany ny filohan'ny Alpha. Izany dia manomboka any amin'ny sokajiny zandriny indrindra. Marihana fa nisan'ny politika nafatarana ny Tota sy ny ekipany hatramin'izay nitantanany ny ligina Analamanga ny fanomezana vahana ny taniketsy amin'ny alalan'ny fikarakarana fifaninanana ho azy ireo. Ny faninanana ho an'ny sokajy Génération 2000 moa no tena ny fatoan'izy ireo tamin'izany. Marihana fa saika efa tafiditra any anatin'ireny kluba vaventy ireny avokoa amin'izao fotoana izao ireo ankizy ny faninana tao anatin'ity sokajy Génération 2000 ity. Ankoatra dia tsy totosa noho ny disadisa nisy ny fifidianana ny section Avaradrano ny zoma lasa teo. Io section io moa no mameno fito ny mandrafitra ny ligina Analamanga. Raha ny feo mandeha amin'izao fotoana izao dia mety hanala ny filatsahany ny kandida Avitra Andriamosa. Hatreto aloha dia mijanona ho sion-desaka ihany izany fa ny zava-misy ny 7 Desambra ho avy izao no hanamarina izany.